girly tips ilay fandaharana natokana ho antsika vehivavy indray no rainao zao dia manasanao ampanajana anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ho amin'ity androany ity dia andao somary hoe ho resantsika sy omentsika vahana ny tontolon'ny piercing sy ny tatouage dia vahiny mahakasika an'izay indrindra no entiko aminareo androany mpanao an'ireny piercing sy tatouage ireny izy mail piercing tatouage zay no vahintsika androany dia miarabanao tonga soeto mifandarana dia avelako mihitsy izy angambany no ilaza ny mombamomba azy hoe iza tokoa moa izy dia mpanao inona dia miarabanao tonga soa miarahaba ny Alsoa dia miarahaba ny mpijery rehetra ny fandaharana girly tips mail ny anarako dia mpanao piercing sy tatouage raika amby 30 taona manambady dia mipetraka eto Antananarivo dia miasa eto Antananarivo ihany koa. Voafehy tsara ao anatin'izay daholo ny mombamomba anazy efa nanambady efa niteraka. Iny sisany tsy vitako amin'ny fiainana. Ino sisany tsy vitany eny mbola ho avy izay fa ho hitanareo eny ihany izy. Araka ny fandraisako anareo tany am-piandohana dia hoe hiresadresaka indrindra isika mahakasika an'izay piercing sy tatouage izay fa manina moa no hoe izay no resantsika satria isika fiarahamonina malagasy moa dia tena hoe manana an'izay toe-tsaina izay hoe rehefa manao piercing manao tatouage dia lazaina fa hoe maditra dia hoe tsy manana féminité tsony dia ho resantsika mihitsy izay miaraka amin'ny mail androany dia ahoana mihitsy ny hevitra mahakasika an'izay hoe vehivavy manao an'ireny dia maditra ahoana ny hevitrao déjà ny définition ny atao hoe ditra arakaraka ny génération ny anahy zao ny aminany atao hoe maditra dia ohatrany hoe manao ny zavatra tsy tokony atao rehetra io moa matetika vis-à-vis amin'ny ray aman-dreny foana hoe maditra ianao raha vao manao an'izao hoe zavatra tsy azo atao manao zavatra tsy azo atao zany dia izay ianao ny atao hoe maditra amiko angamba ny définition ny ditra tsy dia tena misy idiran'ny piercing sy tatouage loatra fa matetika fotsiny ny fitsaran'ny fiarahamonina vehivavy be tatouage maditra mpivarotena araka ny teninao teo hoe tsisy féminité fa setrasetra fokazava-madomelona ny ratsy rehetrarehetra zany mitotona aminay daholo fa zany rehetra zany nefa apetrako valiko anareo ampavy amaseto fa fitsarana ivelany fotsiny ihany zany za tsao miresaka aminao dia ianao tsao mahita hoe za tsy olona tsotra fa izy koa arakaraka ny maso mijery ny olona rehefa ratsy ny ao anatiny dia ratsy koa ny zavatra voaka amin'ny vavany zany hoe ohatra na manokana za zao vao mijery ny Alsoa dia micomplimenté ohatra izao ianao tsara kely ianao dia aminahy manokana tsy ditra ny fanaovana piercing sy tatouage fa ohatra ny fitiavan'olona anankiray ny zavatra anankiray tena tiany amin'ny fiainana zay ny tena marina angambany dia mino fa voaraintsika rehetra ho antsika rehetra izay hoe mieritreritra hoe ditra zany ny piercing sy ny tatouage dia izay ho anazy manokana izay tsy voatery hitovy hevitra aminazy daholo akory nareo fa maneho ny heviny izy nareo zao vao mijery anazy dia tena hoe feno tatouage mihitsy izy ny ivelany ny ety ivelany aloha zany hitanareo fa tsy haitsika izay any anatiny ihany fa ny eto ivelany aloha zao ny hitantsika misy antony manokana navenina tonga nanao an'izay tatouage izay ny antony nanaovako tatouage mbola kely dia comparéna tamin'olona foana dia izay aloha ny antony voalohany indrindra nataoko fotsiny izay tsy hitovizako amin'olona dia ny antony anankiray faharoa ohatran'ny olona rehetra ihany rehefa misy zavatra tsy metimety amin'ny fisainanao sy ny zavatra mitranga amin'ny fiainana dia tsy maintsy mitady zavatra ianao ahitanao fahasambarana dia ny anahy ny tatouage sy ny piercing zany no hitako hoe mampitony ny foko mampilamina ny saiko isaky ny misy zavatra dia ny olona ohatrany hoe te hihinan-kanina te hisotro toaka dia za te hanao piercing dia te hanao tatouage tiako ilay izy efa nofokonofoko hatramin'ny mbola kely no ohatran'izao zany hoe mbola tsy tena mbola tsy hoe oboan'ny zavatra tena tiako atao fa efa manomboka faly satria eto amin'ny toerana iriko aho dia ahoana zany rehefa ohatra hoe tsisy atao dia hoe andeha asiako tatouage ka tena zany mihitsy ny angela izy za zao ty zao misy anty ohatra sarina licorne kely ty za zao tsy nisy fotoana tsisy titako izay atao dia etso kely indray aloha za manao anazy dia misy fotoana tsy io ihany fa quelque part any amin'ny vatako any misy zavatra sikosiko kely ohatran'ireny foana dia misy fotoana ohatran'ny hoe manao kely dia misy miantso dia mijanona kely ilay izy
dia tsy hoe mitaraiky kely eo indray aloha dia rehefa elaela indray te hanao dia manaonao kely eo volomasoko zao za ihany no nanao anazy nataoko tatouage koa. Misy tantara manokana ve ireny tatouage sa hoe ny anaty tiako dia izay fotsiny sa hoe nisy tantara ohatra hoe tsy haiko raha hitanareo avy any misy any iza moa ty amin'ilay Reine des Neiges misy antony manokana ve hoe tena tia mihitsy dia ataoko eo. Za tia Reine des Neiges be dia ny Reine des Neiges aminahako tsika angamba mahafantatra ny dessin animé iny daholo izy reine dia izy mitokana dia ohatrany hoe azahoany aina ilay fitokanany izy manana pouvoir rehetrarehetra. Nisy tantara manokana kely tamiko izy iny satria za nisy taona ohatr'izay mihitsy niala tamina fiarahamonina anankiray dia nakany amin'ny fiarahamonina korery dia nahitako pe ilay izy dia ohatran'izay koa ny tatouageko rehetrarehetra. Za zao manana tatouage miresaka mamanay, miresaka ny dadanay, miresaka ny vadiko dia mbola ho avy ny zanako, miresaka manana tantara kely tsirairay daholo fa misy koa nefa ny hoe coup de tête fotsiny hoe te hanao tatou dia inona ilay atao dia ataovy sarina zao dia atao taloha moa tsy za manao ny tatouageko fa olona dia za ilay karazan'olona ilay te hanao androany dia te hanao rapitso dia te hanao rafakapitso dia teo amin'ny herintaona teo no nanao an'izay niazakazaka be zay dia izay zany natongavako ana ohatr'izao fa hatreto aloha mbola tsy misy tatouage vaovao ety amiko. Ity fantana ity tokony hoe napetrako tany am-pianjoana ihany fa tadidiko ilay izy nao ve lehilahy satria be dia be akoa ny rumeur anteny hoe transgenre sy tsy haiko avy ireny rumeur nandeha ireny marina ve zay? Ny voalohany indrindra za vehivavy teraka vehivavy tsy mieritreritra nivadika lehilahy dia za tsy lehilahy nivadika ho vehivavy fa za vehivavy. Misy antony natonga ny olona nanao an'izay nanontany an'izay ny hevitra hoe tena izay tokoa ilay izy dia tsy maintsy misy antony foana fa tsy tonga ilay izy zany dia tonga dia tsaraina fotsiny hoe ianao lehilahy. Za nisy taona narary dia za narary io nihitsana be ny voloko fa za tsy tantara amin'ny olona nefa hoe za io ngereto marary dia mihitsana be ny voloko dia ho tantaraiko hoe taleko be amin'ny olona ny fiainana. Misy taona ny olon-drehetra misy période difficile amin'ny fiainana dia ny anany joueko hoe bon mihitsana ny voloko andeha hanao tsy hoe saron-da fa tsy maintsy bory volo zany. Misy taona sola mihitsy ny voloko moa tamin'izay dia nisy taona za nanao garçon kekely tsy nanana choix fa tsy maintsy izay dia mety hoe nisy olona nahita na tamin'ireny vanim-potoana ireny dia avy eo taty aoriana lamina tsara indray ny fiainana tratra ny tanjona zahako olona tia fitoniana sy za zany hita be amiko rehefa tsy milamina dia rehefa milamina dia naniry be indray ny voloko avy eo dia nivadika nanao vehivavy fitafy fa taloha tsy manao afa-tsy converse dia manao pataloha manao slim dia manao t-shirt dia maquillage moa manao maquillage foana fa indraindray manao ilay maquillage mainty be reny dia amin'izao zany ohatrany hoe lasa hitan'olona hoe lasa normal kokoa dia ihany natonga ilay olona lasa niteny hoe izy kay ozy izy en cours de transition izy iny hatramin'izay fa misy olona zay moa tena niteny mihitsy hoe andrasako izy ny fotoana hitenenanao hiavoenao amin'ny olona rehetra hoe lehilahy ianao taloha fa ianao mety tsy teny an'izany mihitsy raha tsy efa vitanao tanteraka ilay zavatra dia za ve lehilahy dia tsy fantatra dia ny ray aman-dreniko ve tsy mahafantatra anao hoe lehilahy za olona teraka teto ny ray aman-dreniko eto lehibe teto dia ny olona rehetra zany fiarahamonina nahita anah daholo afaka manontany nareo raha misy mahafantatra ny mpiray-monina aminah fa za vehivavy fa tsy lehilahy. Fa za sady tsy nanao opération za sady tsy hanao opération no za tsy manana lita be fa pepeta misy zay mazava be angamba zay ho anareo zay hoe nieritreritra hoe lehilahy izy dia nanao transformation dia efa zay nazavaina zay zany hoe vehivavy izy dia zay mazava angamban'izay. Anisan'ny fanontaniana tena endrasany maro angamba ilay hoe tsy marary ve ilay manao tatouage? Manao tatouage tsy hoe marary mahafaty fa zaka tsara dia rehefa te hanao tatouage ianao dia tsara misafidy sary tsara dia rehefa vonona ny saina tonga dia atao ilay izy fa io rehefa tsy tianao dia marary foana rehefa tsy metimety amin'ny sainao dia tsy mety foana io fa ny tatouage tsy marary ataoko hoe ny tatouage amin'izao fa ny tatouage taloha
tsika manaraka teknôlôjia foana dia ny tatouage amin'izao efa moins douloureux par rapport amin'ny tatouage taloha na ny feoany ara tena mahakareny sofina be taloha tsy le manao tatou ny olana fa mikorotana be ny lohanao amin'le maneno be le fitaovana anaovana anazy fa ny tatouage tsy marary mihitsiny. Izafony tsy tokony hanao an'izay tatouage izay na piercing arany izafony tsy tokony hanao an'izay ohatra hoe olona bevoka atao amin'ny mail manokana averiko matetika ao ampiasana teneniko amin'ny olona foana saraiko amin'ny olona foana hoe tsy tsara ny olona bevoka sy diabetika za zany tsy mirisika mihitsy mandray andreo olo ireo tsara ianao rehefa feno 12 mois ny zanakao dia izay ianao vao mitefika na manao tatou satria resaka fahasalamana le izy mbola marefo ny vatana dia ohatran'izay koa ny olona diabetika misy olona tsy fantana izy hoe diabetika dia eo am-pandromana eo ianao mibobara be izy dia ny ahafantarana izany hoe diabetika ianao sa tsy dia makany amin'ny dokotera aloha ianao izany hoe mila fantatrao aloha ny tenanao fa tsy hoe manao tatouage rakoto dia andeha hanao tatouage koa ianao satria ohatran'izay le izy fa mila ampitaona fotsiny izay vao makao amiko fa za tsy mety manao tatouage raha vao olona na 17 ans ary ianao rehefa tsy 18 ans ianao dia za tsy manao. Ataoko hoe izay angamba ny fantaniana mahakasika an'izay tatouage izay ndao hidirantsika indray ny resaka piercing aiza avy ny ataoko hoe faritra mety hoe tsy afaka anaovana an'izay piercing izay dia aiza kosa ny faritra afaka anaovana azy. Atao amin'ny mail manokana sofina moa efa haitsika rehetra mahazo manao piercing daholo manomboka voateraka ny zaza dia efa asiana piercing sofina presque afaka atao piercing daholo fa misy karazana toe-batana vatana tsy afaka atao piercing fotsiny ohatra hoe fotra iny averiko foana misy miteny za maila te hanao piercing fa be kibo be dia miteny amin'olona hoe ka tsy ny forme ny kibonao ange ny ilaiko fa ny forme ny fotranao izany hoe rehefa mety izany le fotra dia izay ihany angambany dia ampy. Body piercing misy manao atao mail manokana body piercing hatrany anaty pataloha za manefy ao aminazy zany tsy fady mihitsy no miresaka an'izany ary tena izay mihitsy ary anisany nataoko voalohany tamin'ny carrière na body perceur professionnel nanefika tany anaty pataloha ataoko an'izay mihitsy ny terme fiterana azy amin'izay mazava tsara misy anarany daholo ary misy karazana piercing maromaro afaka atao any afaka tevihana daholo dia tsy ankilan'izay manao implant ihany koa na hoe microdermal ozy tsika misy an'le boucle le incrusté amin'ny vatana reny dia piercing zany body piercing orona vava sofina izay azo tevihana rehetrarehetra dia ataony mail daholo fa tongava. Rehefa manefika ianao dia ina ny zavatra ampiasainao pistolet sa fanjaitra sa tsy haiko hoe inona avy le misy karazany anankiroa ny fanaovana piercing izany hoe ianao zany raha tsy à l'aiguille dia pistolet na gun ozy tsika pistolet ihany ny gun fa ny gun amin'ny teny anglais dia ao amin'ny mail manokana à l'aiguille foana izany hoe misy zavatra tsy azonao atao amin'ny pistolet mihitsy fa tena tsy maintsy aiguille foana ny pistolet izy ho an'olona maika ho iny mosy sofina matetika ny tena atao an'iny ho an'olona matahotra marary dia misy gun stérilisé ihany koa aiguille foana ny tena fampiasako fa ny pistolet tsy mampiasa an'ilay pistolet ohatra ny basy reny fa be da be ny risque mampisy infection an'ireny dia en gros zany aiguille foana ny anaovana piercing ao amin'ny mail. Rehefa vita ve izay piercing rehefa le avy manefika zany dia ianao hoe manao soin manokana hoe misy zavatra atao amin'ny manokana ohatra hoe manao tatouage dia tsy haiko hoe inona avy le zavatra atao après an'ilay ao aoriana ny piercing sy tatouage dia misy ny atao hoe soin post piercing post tatouage na hoe piercing tatou after care ozy tsika mail manao piercing after care tatou after care izany hoe ao aoriana ny piercing sy tatouage dia tsy mijanona hatreo fa misy ny atao hoe soin mandrapatonga any amin'ny cicatrisation totale zany hoe ny fahasitrana ny tevika dia misy zavatra misy produit omeko zany omeko maimaimpona le produit ho an'ny olona mitevika ao amiko dia za ihany no mandoro an'zareo hoe izao no tokony atao izao no tsy tokony atao dia tsy andanin'izay ihany koa misy ny zavatra tsy tokony atao mba ho ety tsara le piercing dia misy ny atao hoe période na cicatrisation mila hajain'ny rehetra misy vao vita ilay izy androany dia te-hiova-kavina izy rapitso dia eo ny forona ilay atao hoe kéloïde ilay sofina ohatra ny vonto be reny misy olona mitevika any amin'ny hafa tsy manaraka soin dia za koa mitsabo an'ireny koa raha vao manomboka misy an'ireny miazakazaka be ny olona maka solution aty amiko dia tsy vita moa
recommandé à dermatologue foana na problème na piercine na tatouage rehefa misy problème de dermatologue rehefa resaka hoditra fa tsy dokotera tsotra raha makany amin'ny dokotera tsotra dia didin'ny dokotera fotsiny dia tsy miverina amin'ny lohan'ny intsony le izy fa ilaina be ny manao soin post piercine post tatouage aftercare manoro foana manao suivi dia misy zavatra zany mila ataonao mandra-pahavita an'izay afaka 3 volana foana ny olona ny conseilleko misolokavina ny tatouage 2 volana ny sitrana tanteraka izany hoe ao anatin'izay 2 volana izay ianao zany mila madio tsara foana dia mila manao soin foana ianao isaky ny avy mandro na piercine na tatou baziny rehetrarehetra madio dia misy aftercare foana ao aminao ty fantaniny ity tsy haiko hoe afaka apetraka eto ve fa za vao tamin'ny heritaona no nitevika tany aminay tany mbola tsy nafantatra maila tamin'izany sao dia hoe maninona tsy tany aminay dia isofiko ohatra amin'izao mbola ohatra rehefa manala kavina dia mbola marary le izy ohatra hoe manao kavina mavezabesatra dia rehefa analana azy dia marary inona no mety hoanton'izay azo fantarina ve aloha hoe nataonao tamin'ny inona tamin'ny aiguille dia izany zao raha ohatra ny izy hoe mpanao piercine dia misy refiny le aiguille anaovana anazy izany hoe ninina kavina apetraka ao eo dia tokony tsy haninona le izy fa mety hoe kely loatra ny lavaky dialso ohatra dia mety hoe mbola tsy sitrana tsara le izy no soloana kavina ohatra dia izay no mahatonga ana miteny foana satria tatoato koa nalaza be le kavina acier inoxydable ireny dia za miteny amin'olona foana hoe tsy tsara anaovana première pose izany hoe tsy azo anevehana ny kavina ao acier inoxydable fa mampisy infection na inoxydable be tahaka ninona ary izy ny parohan'ny hoditra atsika le idiran'le fanjaitra zany mbola mila tsabona aloha dia eo no mahatonga ana miteny hoe afaka 3 volana foana vao manolo kavina mety hoe lava loatra le 3 volana mety hoe leo be ianao maila isan'andro mamoaka sarina kavina mafatifaty foana dia misy olona vao nitevika androany dia te hisolo an'iny rapitso dia za tena sarotiny be indraindray bedy ny clientko zareo mahafantatra hoe fona fa bedinao fa za mividy dia indraindray le lavaka anao mety hoe mbola tsy sitrana tsara dia nasiana kavina hafa dia miditra ao le mamoaka lymfe reny rehefa voavita le ohatran'ny zavatra fotsifotsy reny dia reny rehefa tsy afaka dia miverina miditra any raha sanatria voadona dia mety hoe misy zavatra marary any anatin'le hoditra raha hatramin'izao le izy mbola marary foana dia tokony mijery dermato koa izany idéal soa fa mety misy zavatra ao aleo fa anatona ny mail manokana angambany mijery an'izay tonga soa tena mbola marary izy hatramin'izao eny tsy hoe fa afaka tsabona nefa ny entre temps afaka mitsabo foana koa za inona tsy haiko na tatouage na piercine ataoko hoe hafahafa indrindra nataonao sy ny ananao nandritra izay tsy haiko hoe firy taona izay nanaovanao an'izay zako nanomboka tamin'izaho 9 taona no natao piercine voalohany dia après an'izay ako nanefika ny tenako foana izany hoe za zany zazakely misy lavalavaka sy misy soratsoratra kely foana nanomboka tamin'izaho mbola kely dia nanefika olona foana nanefika mpanampinay dia nanefika ny cousine-nay dia rehefa elaela mail nanao piercine sy tatouage foana fa nanomboka tamin'ny 2019 foana nanangana ny orinasako ie dia nanomboka tamin'izay zany no professionnel fa talohan'izay rehetrarehetra mianatra dia le piercine hafahafa ataoko hoe amin'ny olona tsy mahazatra anazy dia hafahafa le izy fa aminahy zao zany manao piercine intime zany tsy hafahafa mihitsy intime le izy intime dia ohatra hoe ty le zavatra fantatrareo hoe ty le zavatra dia miditra ato amin'ny lohan'le zavatra ato dia mivoaka eo amin'le lavaka fivoahan'le pipi zay zany ny Prince Albert ny anaran'le piercine fa zay no piercine hitako hoe niavaka indrindra tamin'ny carrièrako satria olona ray ihany no hitako nanana an'izay aloha eto nataoko izany tena manitikitika be saiko izay resaka izay aloha hitaritsika kely hoe ohatra ahoana izany le lehilahy rehefa voalohany aloha ohatra ahoana le lehilahy rehefa natao piercine za tatouage izy piercine ohatra ahoana le lehilahy rehefa natao le piercine faharoa manaraka an'izay ohatra ahoana le lehilahy rehefa ohatra hoe anao firaisana amin'ny vehivavy izany izy dia esorina isako mandeha sa hoe tsy haiko ny homana ara-tsaina be izy fa ohatran'ny hoe gemira be izy tamin'ilay voatsatoka ilay fanjaitra dia
ianao rehefa anao persina dia teneniko foana hoe calme aza mitrotsotra be dia aza matahotra be fa misy karazan'olona indray mandeha koa nisy an'izay tamin'ny carrièrako nanao crise-na panika be ilay vehivavy dia tonga izy dia ohatrany hoe mijanona kely mihitsy aloha izy tao anatin'ny 1 seconde ohatrany hoe fanina kely izy koa tsy ny sakafo fa ilay olona izay ilay natao an'ilay persine vao voatsatoka ilay fanjaitra dia tena nanao izy dia tonga dia ohatrany nisy raha nanao ohatra izao be satria tellement efa tena nidobodoboka be ngamba ny fony ohatrany ahoana ça va être comment dia ohatrany tonga dia nandeha be ilay izy fa en gros aminah ilay izy normal fa ilay olona fotsiny no tamin'ny voalohany ohatrany hoe hafahafa izy hoe vehivavy manao an'ilay izy raha ohatra mbola tsy ampy-taona izany ilay vehivavy na lehilahy lefa ty izy te hanao an'izay persine sy tatouage izay dia ahoana indray mahakasina an'izay voalohany indrindra aloha ohatrany zavatra rehetra mila accord parental rehefa mbola tsy ampy-taona ilay ankizy io soit tsy voatery mitondra taratasy izy eo tiany accord fa na en présence an'ilay ray aman-dreny mihitsy na misy olona migarantira eo hoe zahako ny ohatrany hoe misy taona tanten'ilay olona no mitondra anazy dia amin'izay fotoana izay tena manao engagement amin'izareo mihitsy hoe si jamais misy problème dia zahako tsy miditra ao anatin'izay dia eny isy anankiray zavatra tsy voaresakintsika koa teo tatouage volomaso tatouage volomaso ny netomboan'ny carrièrako nanao tatouage volomaso nisauve olona narary cancer dia tamin'ny voalohany moa izany ny volomasoko efa nisy fa ilay olona io no ny angavy be taminah hoe efa vita ozy ny opération dia za ozy mba ataovy tatouage aky ny volomasoko satria ozy izy ny volo afaka sauvena amin'ny perruque ny volomaso ihany ozy izy tena ohatrany tsy hitako izay anaovana anazy za efa lehibe za tsy mahay dia tamin'izay koa nanaovako engagement tamin'izany hoe raha sanatria mirechute ny fahasalaman'ilay olona dia tsy responsable satria zavatra délicat be izany nefa fantako ilay enviany hoe mba te ho manjy izy mba efa tafavoaka izy dia afaka manao perruque dia mba natao ilay tatouage volomaso dia succès be ilay izy tamin'izay fa faly be ilay madama dia nitsodrano be anahy izy dia izay koa hitako zavatra tena niavaka be tao amin'ny carrière tatouage volomaso niny olona iny dia persine intime moa tena tiako manao anazy izay koa ny antony anankiray anisan'ny maha-privé an'ilay salon izay fantaniana dinina fa saika resantsika ilay izy teo efa maninona ny privé satria za rery no mandray olona tsy misy olo-kafa mandray olona dia ny olona makao amiko somary misy karazan'olona tsy te ho hitan'ny olona dia za zany manaja an'izay satria za koa ohatr'izay za tsy tia manao zavatra ao anaty précipitation fa milamina foana dia mba mandeha tsirairay misy espace kely fiandrasana ao amiko afaka mipetrapetraka dia rehefa tournao dia miditra ianao mahafinaritra be izany ie tena farany angamba ny tena hoe amarana antsika resadresaka miaraka mail ina ny afatrao ho an'ny na ihany koa hoe conseil omenao an'izay olona te hanao persine na ihany koa tatouage ny afatra omeko ny olona rehetra aza manao rehefa mbola matahotra atomboka amin'ny faux aloha za koa manko mivarotra faux persine faux tatouage dia rehefa ohatra ianao hoe te hanao an'izay tsy voatery ato amiko za tena olona misokatra be amina zavatra ohatran'ireny afaka ataonao amin'olona fa aza atao ambany zavatra ny aftercare na ny soin aza miandry marary be aza miandry misy problème afaka herintaona vao mitady solution fa indraindray misy zavatra inavitrable ozytsika izany hoe tsy azo atao ninina intsony dia any amin'ny matianina foana mandeha dia rehefa vonina ny fosiny saina dia atsovy hafa za eto foana zay zany zay ihany koa ny mamarana ny fandarantsika androany dia amanaraka indray ny fotoanantsika dia makasitraka be dia be amin'ny mail nanaiky ny vahiny indray teto amin'ny fandarana nanaiky ny resadresaka niaraka taminay teto dia aza dino mipartage ny vidéo manisy réaction ihany koa vidéo isorana manokana ihany koa linéage ainsi izay partenaire ny Girly Tips Berex TV dia zay fa mametraka ny veloma aminareo rehetra veloma dia ndrarso veloma